manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay analefaka ny tsiko ny varatraza eto amintsika. Vokatr'izay indrindra dia tombanana ahazovahana ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo ato anatin'ny 3 andro ho avy. Noho ny fisian'io rindrin-drahona io ihany koa dia mety hitondra orana tandrifin-drahona mahalana any amin'ny faritra atsimo atsinanana ato anatin'ny 2 andro ho avy. Raha mahakasika ny maripana kosa indray na dia ao anatin'ny andro irinina aza misy atsika amin'izao dia vinavinaina mety hafana ihany isika rehefa atoandro. Vinany tetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray any amin'ny manodidina maro antsetra, manakara ary farafangana. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona voamaraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia mety ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina faritra atsimo atsinanana mpaka hatrany taolanaro. Andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina mety hisy ihany ny erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, ny ilany atsinanan'ny Amoronmany, Matsiatrambony ary Iorombe. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 24 degré ny maripana ho an'ny ampitany, eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 29 degré kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 430 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Araka ny efa mahazatra moa ny any Maheva-tanàna dia mety anainga hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Vinany tetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia mety ahazo orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka ho faritra Sava sy Analanjorofo, mety ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mpaka hatrany taolanaro. Andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro mety ahazo orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Torak'izay ihany koa moa ny ilany atsinanan'ny faritra Amoronmany, Matsiatrambony ary Iorombe. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy, mety mbola hitoetra hatrany ny zavona moa voamaraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Any amin'ny faritra Boeny sy Betsiboky iny moa dia eo amin'ny 30 na 30 degré ny maripana indrindra. Vinany tetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika azy dia saika mbola azo vahana hatrany ny zavona voamaraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Misava miandalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara iny ihany koa dia saika azo orana malefaka indraindray, izany hoe ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo mety hitatra hatrany Toamasina. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro mety hiverina andrahoana ny any amin'ny faritra Lotamangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray manodidina ny Anosy sy Samborano. Vinan'ny maripana dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny ampitany, 19 ka hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'ny morotsiraka andrefana. Any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny, izany hoe faritra Betsiboka sy Boeny dia mety ho tafakatra hatrany amin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony. Izay mahakasika ny toetry ny andro, fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatondrivotra ary saika manodidina fetrana MS avokoa ny rehefa rehetra voaraina. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety amin'ny meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.